Hajandrany Anarivelo, candidat ho filoham-pirenena. Raha namaky tsara an'ilay fanambarana nataon'ny FFKM tsika, izy tsy niteny hoe aza asiana fifidianana. Fa nametraka tsara izy hoe ilaina ny fampidinihana samy malagasy mba ialany ny korotana mety iseho ateraka io fifidianana io. Izay atao amin'ny antoko malagasy miaramiaina dia isan'ny mitovy hevitra amin'ny fiangonana ny tokony fampidinihana sy jerena akaika ny fozotran'ity fifidianana ity, satria betsaka araky ny reny hitanareo reny taratasina lefanay tany amin'ny CENI, tany amin'ny communauté internationale ny hoe betsaka neny tsy fanarahan-dalàna voarakitra ao anatin'ity fanomanana ny fifidianana ity, ka mba ny anombotsongona amin'ny maty dia ny atahorana ny andevimbelona ka so sanatria io ny teraka korotana eto amin'ny firenena, satria izay raha irotsaka dia vonona hiatrika fifidianana ary izay vonona ny andresy fa ao anatin'ny fahamarinana, fa tsy hoe ilatsaka fotsiny dia anao kilalaom-pifidianana. Fifidianana tena mahaolana eto amin'ny firenena dia davin'ny antoko malagasy miaramiainga ary samy zany mivonona tamin'izany, fa ndreo tsy fanarahan-dalàna isan'ny voalaza teo ohatra le resaka nationalité teo mila ifampidinihana zany mila fantarina zany fa tsy anaovana mpitolo fotsiny, fa io mpitolo nefa bedabenina nanao an'izany teto amin'ny firenena hatramin'izay dia fantaritsika ny fefarany, ary izay zany mila tandrovana, ary izay ny mbola averimberinay foana hoe tany-tandalàna ny mila averintsika eto Madagasikara raha tiantsika handroso dia ny fanomanana ny fifidianana samy mahitsika fa tsy ara-dalàna. Hajandrany Anarivelo, candidat ho filoham-pirenena.